Tao aorian'ny fandrenesana ny fanesorana ny tale jeneralin'ny tahirim-bola-panjakana dia nanapa-kevitra ny mpiasan'ny tahirim-bola-panjakana fa hanao fitokonana manomboka ny alakamisy 12 Martsa 2024. Fanambarana nataon'ny mpiasan'ny tahirim-bola-panjakana momba ny tsy fanarahan-dalàna izay kasain'ny sasany ho tanterahana eo amin'ny fitantana ny volam-bahoaka, ny fijoroana amin'ny fiarovana izany sy ny fampiharana ny lalàna eo amin'ny fitantanana, ny fiarovana, ny soatoavana sy ny ezaka efa vita. Dia nanapa-kevitra ny mpiara-miasa rehetra fa hanakatona ny biron'ny tahirim-bola-panjakana manerana ny misy mbola veriko etoana zany fa manomboka androany zany dia mikatona ny biron'ny tahirim-bola-panjakana manerana ny misy. Ary tsisy na service minimum na dia kely azy tsisy. Raisin'ny mpiasa ho finiavana te-hampanjaka ny tsy fanarahan-dalàna sy ho fandravana tsotra izao ny ezaka efa nataon'izy ireo nandritry ny taona izao fanesorana izao. Dia ny antony zany hitokonanay manomboka amin'izao fotoana zao zany ny toy n'ilay zavatra reny ny fiarovanay ny zavatra ara-dalàna izay ezaka efa vitany mpiasan'ny tahirim-bola-panjakana amin'ity tahirim-bola-panjakana ity zany tsy tianay hiraraka, tsy tianay zany handravaravana an'ilay zavatra reny na ho vita hoe momoloka foana dia tsy maintsy mijoro zany zay mpiasan'ny tahirim-bola-panjakana zany hiaro an'izany rehetrarehetra zany. Ka ny fitantanana ny volam-bahoaka indrindrandrindra ny fanaovana ny gaboraraka zany dia tsy ekena intsony satria ny fanaovana ny rapadango ny volam-panjakana zay tetehiny sasany ho atao dia tsy ekena zany. I Orlando Ropman sy ny mpiara-miasa aminy tokoa mantsy no isan'ireo mpitarika sy ny santatra ny ady amin'ny fandanindanimpona ny volam-bahoaka ka nitondra fanavaozana maro. Misy roa azonay antoka raha afa-tsy DG Orlando ihany c'est lui le seul garant. Amin'ny fiarovana ny volam-bahoaka. Hita taratra amin'ireo fanambadimin'ny tahirim-bola-panjakana izany. Izao fitokonana izao dia tsy fanoherana fotsiny ihany ny fanesorana ny DGT fa fanoherana ihany koa ny tsy fanarahan-dalàna, fijoroana amin'ny fiarovana ny lalàna sy fitakiana ny fampiarana izany eo amin'ny fitantanana ary fiarovana ny soatoavana sy ny ezaka efa vita. Nanomboka nisy gaboraraka hatramin'izay dia nisy fandaminana napetraka ny trésor mba fiarovana ny fanana-bahoaka tsy handeha amin'izany gaboraraka izany. Efa nisy lalàna tapaka tany amin'ny Assemblée nationale populaire efa naeken'ny président naeken'ny ACC izany lalàna mba ho fiarovana ny fanana-bahoaka tsy atao gaboraraka izany. Ary io lalàna tapaka io fiarovana ny gaboraraka tsy handretsony io izao no mahatonga an'ilay olana. Marihana fa mikatona avokoa ny biraon'ny tahirim-bola-panjakana malagasy rehetra manerana ny nosy. Vola tsara kajy, mahatsara fihavanana.